Nisokatra androany kosa ilay séminaire andinian'ny Senit izay niarahana tamin'ny CES ny fomba fitantanana ilay antsoina hoe contentieux électoral etsy amin'ny Ibisa Korondrano no izoran'izay séminaire lehibe izay rahan'izy ireo amin'ny OIF. Fitiny vola ravoavy Tsirakotarson ny ambangivango mavao. Fitsinjarana ndraikitra amin'ny fomba fitantanana ny didadisa na ny contentieux électoral eo amin'ny androm-panjakana roa dia ny fitsarana manokana amin'ny sahanan'ny fifidianana CES sy ny voamera maleo tena amin'ny sahanan'ny fifidianana Senit nodiniana mandritra ity séminaire izay tanterahana manomboka androany etsy amin'ny Ibisa Korondrano ity. Ao anatin'izany dia misy ny fizarana traikefa erahana amin'ny firenena telo de la France, Sénégal ary Bénin. Senit moa araka ilay lazaina teo hoe ny mikarakara manomana ny fifidianana ary ny corps électoral spécial no amoaka ny vokatra farany ary izy koa zany no mijery ny fifanolanana momba n'izay fifidianana izay mazava-dehibe hoe mifanakalo traikefa araka lazaiko teo hoe misy firenena telo zany ry zareo izay mitovitovy fijery amintsika dia la France moa zany tsara marina fa misy ny resaka tradition juridique français zany mitovitovy amintsika. I Benin moa zany dia hita fa ny fifanolanana izay miseho tany amin'izareo zany dia nahitana fahombiazana ka dia mba hitantsika hoe ohatran'izany ny zareo raha misy zavatra izay. Ny Sénégal moa dia araka lazaiko hoe mitovitovy ihany koa fomba fiasa amintsika azy. Za moa tsy hoe gama ny fomba fijery ilay izy fomba fiaraha-miasa fomba fiasa zany hoe atraizany ny Senit no farana sy mijanona atraizany ny corps électoral spécial no manomboka zay zany no zavatra samy ifampijerena eo satria indraindray moa ny lalàna dia misy an'ilay vide madinidinika ihany mba azo hijerena an'izay hoe inona no zavatra azon'ny Senit atao inona no zavatra tsy azon'ny Senit atao resaka raha ohatra hoe resaka amin'ny PVI ohatra hoe resaka redressement na resaka zavatra ohatran'izay raha misy ny zavatra diso ka izay zavatra zany iarahana amin'izay. Mikasika ny fampelezan-kevitra indrindra momba ny fametahana afisy dia misy ny fahafatsehivana nataon'ny Senit. Nisy moa ny fivoriana niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra représentant ny candidata amin'ny sabotsy nataon'ny Senit miresahana tokoa io ary eto angamba dia anaingako ny vahoaka malagasy ary ny olona izay manao an'ireny fihetsika ireny na tsy tianao ilay olona tokony mba hapetraka ao zany ilay afisiny fa tsy ho tombontsoaoantsika ny androvitra ny afisiny sasany idika inona moa zay rehefa samy manana ny mpifidy azy ireo olona ireo ka efa napetraka zay ary napetraka ikoa moa ny rappel à l'ordre momba ny fametrahana afisy eny amin'ny toerana tokony tsy fametrahana an'izay afisy zay na tsy nahazoan-dalana ka dia io ny eto Antananarivo angamba mety misy ety zavatra zay fa ny any amin'ny sasany any aloha zay tsy nahazo an'izay tatitra zay na izay filazana zay fa ny teto zany no misy toerana fa ny zavatra niarahanay miasa amin'ny zareo amin'ny tafika zany dia mba niangaviana zany zareo mba hanao karazana la ronde angamba ny amin'ireny toerana zay isehoan'izay zavatra zay. Marihana fa hitoetra amin'ny 3 oktobra ho avy izao ny séminaire hijerena fomba fitantanana ny disadisa ny fifidianana sy ny fitsizarana ndraikitra eo amin'ny Senit sy ny CES ary erahana amin'ny OIF.